tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny 5 taona ny verenan'ny fahaleovan-tena ny 5 taona ny foloalindahy malagasy ihany koa dia ifantoka betsaka amin'ny makasika ny foloalindahy malagasy zany ny fandarana resabe ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao manamboninahitra ambony ao anatin'ny foloalindahy no ovahiny ao anatin'izany fandarana izany ary tondra ny fomba fijeriny ny resadresaka ihany koa mandidina izay foloalindahy malagasy izay fa entitra dia entitra tokoa ny fitandronan'ny filaminana mialoha ao anatiny ary ny ao aorianan'ny fanamariana ny fetin'ny 24 jona avy zao raha ny fanamariana ny entindrareo teo anivon'ny mpitandro ny filaminana tsy andefitra ary tsitsitsy amin'ireo miopefy ny mpitandro ny filaminana araka izany. Mafapana ny raharaha politika teto amin'ny firenena tao anatin'ity volana jona ity. Fepetra manokana noho izany no raisin'ny mpitandro filaminana mandritra ny fankalazana amin'ny fetiny 24 jona amin'ity taona ity ho amafisina amin'ny fiarovana indrindra amin'ireo toerana tenisian'ny hetsika fankalazana amin'ny fetin'ny fahaleovan-tena toy ny eny amin'ny farihana nosy izay andefasana ny afomanga ny 25 jona ary ny eny mahamasina ny andro ny 24 jona. Misy fepetra efa raisina eo rehefa mahazatra izay tsy maintsy natsaraina hatrany hatrany ny zatra manokana zany atomboka angambany amin'ny 20 jona ny amin'ny andro anaovana ny feu d'artifice zany afomanga dia misy fepetra manokana amin'ny fampitomboana anisa ohatra isan'ireo olona izay mandray anjara amin'ny fitandrona fandriampahalemana izy moa ireo olona ireo misy ao anatin'izany ny entité efa mahazatra ny police nationale ny armée ary ny gendarmerie nationale miisa manodidina ny 500 taona ihany izy ireo ny amin'ny toerana anaovana ny afomanga voalohany antony manodidina manontolo ny laka anosy ary ny manalavitra ny laka anosy amin'ireo toerana ivezivezen'ny olona amonjy ny toerana io ny zavatra iseho amin'izay fotoana izay zany dia eo ny fandaminana ny famovoizana sy ny fandaminana ny olona mifamezivezy fa indrindra isy ny fisavana nataoko hoe foy mba ahafahana miaro tsisy ny tranga toy ny resaka fanakorontanana izay zatra zay na dia hipetraka miavaka tokoa zany isy ny foy na ny fiara io zany na ny olona mpandeha anatin'ny fiara indrindra koa ny mpandeha tongotra izay mety tsy voatery hoe ahihina avy hatrany fa izay verina fa tsy maintsy hanaovana zany fisavana zany ny amin'ny andro ny 24 jona dia mitovitovy amin'izay ihany koa isy ireo olona izay iandraikitra avy hatrany ny fandaminana amin'ny fidirana ny eo moa zany ao anivon'ny présidence izay iandraikitra indrindrandrindra ny fandraisan-tanana ny fandiovana ny toerana ty amin'ny lafin'ny fandriampahalemana tsy misy mahazo mitondra fitaovam-piadiana moa mazava loatra fa eny fa na ny zavatra mety maranitra ary izay mety azo avady fa fitaovam-piadiana toy ny tavoahangy na ny antsy mety andidina sakafo izy amin'ny voalohany fa mety vadika fitaovam-piadiana tsy azo atao zany zany rehetra zany zay ny amin'ny lafiny fiambinana atao anatin'ny stade fa isy ihany koa amin'ny andro 24 jona io mialohany atongavana eto amin'ny toerana ty dia fa isy ny reo andiana miaramila hanao fisavana ihany koa zany nataoko hoe foy any ivelany lavitra ny afatra dia fiangaviana mpanajana atsika rehetra mba ahafahantsika miatrika patonina miatrika ampilaminana fankalazana ny fety dia mangataka fiaraha-miasa izay zany ao anatin'izany fanaovana miasa zany mba hanaraka ny toromatrika isan-karazany mba ahafahantsika mifety amin'ny fomba mindrika. Miantso ihany koa ny fanomezan'ny olom-pirenena vaovao ny mpitandro filaminana raha misy ny tranga mampiaya 017 ho an'ny polisy pirenena 119 ho an'ny gendarmerie pirenena ary 018 ho an'ny mpamonjy vono.